Misadresy aminareo sabotsy sy tasy ianareo jiosy gasy ianareo izay mbola voahidy amin'ity resaka biby maloto ity. Io resaka biby maloto io ry zareo dia mazava be mihitsy ilay asan'ny apôstôly toko 10 sy asan'ny apôstôly toko 120 fa tao anaty fanoharana ny sokatra ny lanitra ny telo ny nanaovan'Andriamanitra an'izany napahitana ny Petera ary ny confirmen'Andriamanitra tsy to tamin'ny Petera mihitsy hoe izay efa nodiovin'Andriamanitra azo ataonareo fady. Io resaka biby maloto ny sekrean'io dia biby maloto oharina amin'ny olona mbola tsy nandray an'Andriamanitra. Averiko hoe biby maloto dia oharina amin'ny olona mbola tsy nandray an'Andriamanitra tsy to. Zany hoe ny olona anankiray raha mbola tsy compatible amin'ny filazantsara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana mandrakizay izy dia biby maloto ilay olona izay ilay izy izay ny sekrean'io resaka biby maloto io. Averiko aminareo jiosy gasy sy ianareo sabotsista, ianareo izay voahidy ao anatin'ny resaka biby maloto, voahidy ao anatin'ny resaka crevette, amalona, voalavo, alika, kisoa, androngo, tanalahy sy ny sisa rehetra. Averiko aminareo fa ny sekrean'io resaka biby maloto io dia olona tsy mbola nandray ny filazantsara, tsy nandray an Jesosy Kristy, fa rehefa mandray an Jesosy Kristy ny olona anankiray dia ny any an-danitra mihitsy no mikonfirme ary misokatra ny lanitra miteny fa efa nodiovin'Andriamanitra azo ataonareo fady. Zay ilay fanoharana izay, fanoharana io satria dia voalay eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 120. Ka ianao zany raha ohatra hoe mbola variana amin'ny resaka hoe filazantsara, torianao mbola resaka hoe tsy maintsy soratana amin'ny teny hébreu ny anaran'ny mpamonjy tsy misy lettre J ny resaka ao dia tsy misy afa-tsy fivoizana hoe tsy azo hohanina ny henan-kisoa, tsy azo hohanina ny crevette, tsy azo hohanina ny voalavo, tsy azo hohanina ny alika. Dia rehefa misaofe ianao dia hozy ianao hoe vadio ny anabavy dikao daholo ny lalàna rehetrarehetra. Fampianarana maloto ny dikan'izay dia mbola tsy ao anatinao Jesosy Kristy dia ianao zany le biby maloto. Zay le izy zay le izy fanoharana zany lazaiko zany fa du moment ianao mandray an Jesosy Kristy dia misokatra io lanitra io dia amin'izay fotoan'izay mikonfirme mihitsy ny any an-danitra hoe efa nodiovin'Andriamanitra ianao tsy fady par rapport amin'ny filazantsara, par rapport amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha ohatra ny zavatra torianao tsy mampitodika amin'ny Jesosy Kristy, tsy mampiombona amin'ny herin'ny filazantsara, tsy mampifandray ny mpino anankiray ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa resaka anganonganom-bavy antitra ny resantsika teo voahidy ao amin'ilay cercle foana hoe voalavo, crevette, alika, olitra, bibilava sy ohatran'izany. Biby maloto ianao zay, biby maloto ianao zay satria ianao sady tsy nanolo tena ho an Jesosy Kristy no ihany koa ny zavatra torianao tsy compatible amin'ny filazantsara, tsy compatible amin'ilay hazo fijaliana fiainana mandrakizay. Biby maloto ianao ny zavatra torianao ihany koa dia mitory biby maloto ianao, mitory zavatra maloto ianao fa tsy mitory filazantsara, tsy mitory fiainana mandrakizay. Dia mihidy ny lanitra tsy misokatra aminao ny lanitra ary tsy tanteraka aminao ilay hoe nodiovin'Andriamanitra ianao fa mijanona ao maloto eny foana ianao, mijanona ao biby maloto ianao. Zay le secret amin'ny biby maloto, zay le izy zay. Rahalahy sy ranabavy raisy zany afatra zany, zay ny secret ny biby maloto. Mirary soa.